Miaraka amintsika ihany koa ny tompo tanàna ny Andriambavilanitra ato amin'ity toerana ity dia tsy izany fa madame Nini izy izay anisan'ny tena hoe mitakosina sy mikarakara ireo alika rehetra ato amin'ity tanàna ity. Miaraka anao ihany koa. Manao daholo to. Tonga soaty aminay. Dia mankasitraka anareo ihany koa nampandrosanay resadresaka kely tsika mahakasika ireo biby ireo, manao ahoana izy ireo rehefa ianao no mifanerasera aminazy ireo, ny fikarakarana azy manokana fotoana manokana be ve manokana tsy maintsy misy hoe ty miaraka amin'ireo biby ireo fotsiny. Izy zany mila fitiavana aloha voalohany indrindra, dia mila finiavana fikarakarana zareo dia mihaino anao foana izy zany rehefa hitany hoe tiany ianao sady tia azy, dia tena afa-po izy zany. Ninona teneninao dia manaraka ry zareo, midina izy, miakatra dia misakafo, misotro rano, fa tena manaiky anao foana izy zany rehefa hitany hoe mifameno le fitiavana azy sy ny rehetrarehetra. Ao manokana ve zao hoe tsy dia nisy fiantraikany be loatra le hoe ho feno alika ato an-trano? Tsy maninona mihitsiny. Tamin'ny voalohany ne roa dia ny ambitsy kelikely dia 10 izy zao fa tsy maninona fa hainao foana mijery an'le izy zany. Mety ho toy ny mitaiza zaza mihitsy ve ny mitaiza ny alika? Manoatra. Tsy hoe manoatra fa mitovitovy zany satria raha tsy tianao izy tsy afaka mikarakara, tsy afaka hiainanao koa izy raha fa tsy tianao dia tena afa-po zany zareo amin'ny zavatra atao azy. Matetika tsy hoe ramose ianao rery ny ato an-trano, mety mahatsiaro mangingina ve ianao sa hoe mba manala fahanginana ihany miaraka amin'ireo alika ireo? Manala fahanginana ireo sady mahafinaritra aminy izy zany misangy aminao mihitsy, dia fandimbiasana hoe ny sasany alefa aloha dia sasany miaraka aminao eo dia ampifandimbiasana ohatr'izay fa mahafinaritra ireo, manala fahanginana mihitsy izy. Renim-pianakaviana ianao anisan'ny tena hoe nanitona be anay ihany koa le hoe ianao mifanerasera amin'ny alika be loatra. Inona no tonga n'izay zavatra izay? Tiana le izy, rehefa nananao dia tianao dia afa-tsy maintsy manao izay mahafinaritra azy koa ianao. Misy ihany nefa ny renim-pianakaviana any an-trano any mety matahotra sy tsy tia. Tsy maninona mihitsy io rehefa tianao sady tianao izy zany dia mifameno ireo fa tena afa-po zareo. Fa miteny mihitsy hoe midina dia midina izy, miakatra dia misangy, miazakazaka izay miakary amin'ny vavahady ery, tena manaiky izy. Tiana ozy izy ianao teo, ny fitiavanao alika ve taminao mbola ankizy na tanora dia efa tia sa hoe nanambady mihitsy na hoe nanana zafy kely sy zanaka mihitsy fa tena hoe nanomboka ny alika? Efa nanana saka, nanana alika fa tsy tena fa tato azy zany le nanambady zay vao tena niaraka tamin' zareo, dia tato vao tena hita hoe tena tato zany vao tena hoe nitombo. Zay. Dia misy alika vavy zay ato Wendy, araka ny tantarainy ramosay dia somary angarana manokana izy. Inona no anton'izay? Izy rery ny vavy dia izy koa tena hitanao hoe mianta lavitra par rapport amin'ile sasany ireo izy tena mianta, dia ianao zany tsy maintsy manafosafo dia manome zavatra mitokana azy, dia mifaly izy zany, mena yaourt izay zavatra hanina zany dia mba ampitaina kely izy atao atonony. Ia, ankasitrahana ianao ny zarazaran'izay, mety misy hafatra ve avy aminao ho an'ny renim-pianakaviana manokana na ho an'ireo mpikarakara alika? Ny hafatra zany dia mila fitiavana le biby fa rehefa tena tia azy ianao, rehefa tena tian'le biby ianao dia mihaino anao foana izy zany amin'ny rehetrarehetra mihitsiny, dia izay no mba hampirisihana hoe tiavo le biby fa tianao foana ireo, na masika ohatra n'inona ary izy dia tianao foana izy fa tiavo. Izay makasitraka. Izy zany be feo be zany le anakimoa le tsy voateresy. Matahotra anao fa tsy maninona. Akeo balista toy.